ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malala trarity sabotsy fa 25 ny volana ajona ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesoa amintsika riavako malala ny volahatra homofinainantsika anio dia ny salamo fahaefatra amby roapolo. Salamo fahaefatra amby roapolo vakitsika aminaran'i Jesoa zany mofinain'izany riavana. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponiny eo aminy, fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Iza no hiakatra ny an-tendrombohitra Jehovah, ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina, izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahy no amin'ny lainga na mimina hamitaka. Handray fitahina avy amin'ny Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra ny famonjena azy. Izany no taranaka mitady azy, izay mitady ny tavanao dia Jakoba. Asandrato ny lohanareo rehefa vady, ary misy andraty anareo rehefa ravagana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo rehefa vady, ary manandrata ny lohanareo rehefa ravagana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ary zao mpanjaka ny voninahitra izao, Jehovah tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fanekena fa ary fanazavana mihitsy fa an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izy no namorona azy, hoy ny filazan'ny salamo fahaefatra amby roapolo. An Jehovah ny tany ka izy no manapa-kevitra ny amin'izay hitondrany azy. Izy ny tompon'ny teny farany. Raha tokoa tsika ry havako mijery dia ny mety ao an-tsaintsika dia ny hoe an'ny olona ny tany dia simban'ny olona ny tany, simban'ny olona ny zava-maniry sy ny zava-manan'aina rehetra eo amin'ny tany, ary nandray ara ny olona samy olona dia mifanimba, mifamono, mifanaratsy, dia toy ny mijery sika manao hoe avelan'Andriamanitra ho simba ve, ho rava ve ny tany sy izay rehetra eo aminy. Dia eto ry havako malala ny salamo dia manao hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary satria izy no nahary azy, izy no nampisy azy, dia izy ny tompon'ny fanapahan-kevitra farany. Ndika zany dia zao ry havako malala, na inona mety ho fahasimban-javatra teraka ny fahotantsika, na inona finiavantsika no ny fahotana ty anatintsika hanimba sy handrava dia izao an'Andriamanitra ihany ny teny farany, satria nazy izao rehetra izao. Izy ny nahary azy. Marina loatra fa nomen'Andriamanitra safidy isika olombelona, ka manana safidy hanimba, manana safidy hanamboatra. Marina loatra fa nomen'Andriamanitra fahafahana sika hitantana sy hitondra ny zavaboary arak'izay heverintsika fa mampety azy, satria nomen'Andriamanitra zany fahafahana zany sika. Fa izao rehefa ko malala, na inona mety ho fanapahan-kevitritsika dia izao an'Andriamanitra ihany ny tompon'ny teny farany. Matoa rava ilay tontolo iainana dia noho ny fahotantsika, noho ny safiditsika, saingy avelan'Andriamanitra ho simba koa zany mba ho fananarana atsika, ho fanamboarana atsika, ho fanitsina atsika. Dia eto zany mpanao salamo te hanazava amintsika kristiana, amintsika mpino manao hoe an Jehovah ny ito tany io, izay rehetra eo aminy an'Andriamanitra. Pindrana fotsiny tsika olombelona, pindrana mandritry ny 70 taona sy 80 taona, fa an'Andriamanitra zao rehetra izao, dia izy ny tompon'ny teny farany. Ry havako malala, satria Andriamanitra ny tompon'ny teny farany, dia tokony tantantsika amin'ny fahendren'Andriamanitra zany ilay zavaboary na izao rehetra izao izay nomen'Andriamanitra antsika. Olombelona manaiky hitantana ny zavaboary amin'ny fahendren'Andriamanitra, manaiky hitantana
ny zavaboary amin'ny fahatserovatena ho mpitantana fa tsy tompony, ho pindrana fa tsy tompony, tsy afa-mitsangana ho tompony sika fa mindrany sika ary tsy maintsy ampamohan'ny tompo amintsika zay nanaovantsika izany zavatra rehetra nomeny atsika ho tantantsika izany, ny tansy zay rehetra eo aminy na ny olona zay miara-miasa sy miara-miaina amintsika. Eloka riavako malala ny fanimbana ny asan'Andriamanitra. Eloka tsy ny hoe ny fanimbana ny olona ihany fa ny fanimbana ny asan'Andriamanitra satria tsy tompony isika. Ny heveritsika ho eloka mandrakariva de lay ataontsika hoe le hoe mangalatra, mitsangatsanga, mamono olona, zany efa eloka raha teo. Fa ny fa hamaivantsika kosa ny hoe ny fandotona ny tontolo iainana, ny avoretrana sanatria izay miteraka fahasiban'ny fahasalaman'ny mpiarabelona, ny loto aparitaka tsy aroa zay miteraka aretina sy sotrikaretina ho an'ny mponina eto amin'ny tany, zany rehetra zany dia fanimbana ny asan'Andriamanitra de eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Aza mieritreritra manana toe-tsainy ataontsika hoe ny puritain fotsiny, zany hoe ny olona mieritreritra hoe de nisy lay lalàna lay sitrapon'Andriamanitra lay ataontsika hoe fanajanany didy folo sy ny didy ao anatin'ny saotra masina ihany, fa didy eo anatin'ny saotra masina koa ny hoe hajao io zavaboary io, hajaina ny tany, hajaina ny fiarahamonina, hajaina ny sotoavina, fa an'Andriamanitra daholo zao rehetra zao, tsy misy atsika na iray azahoany salama eto. Izy ny tompony teny farany, fa mpitantantsika, mpitantana mbola mpamoahana, mpitantana mbola metrahana fanontaniana, mpitantana mbola ho tsaraina. Fa ny faharoa de zao, ho ihany ny mpanao salama, an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy, de zao izy koa no mbola mitondro zany amin'ny fahendrena. Na eo aza ny adalantsika de zao ao anatin' zany zavaboary zany mandrakariva ny fahendren'Andriamanitra. Ny fanamasina riavako malala de fanahy zay tsy mitoetra akory amin'ny zavaboary. Fanamasina de fanahy mitoetra ao anatin'ny olombelona. Ny olombelona no tempolin'Andriamanitra, no tempolin'ny fanamasina, fa tsy ny zava-maniry na ny zavaboary hafa tsy akory, ny olombelona. Isika malagasy no mana fiheverana fa ny zavaboary dia mety itoeran'ny fanahy, zay ny antsoina hoe animisme na animiste, ny malagasy de animiste. Mieritreritra tsika manao hoe misy ny biby de mety itoeran'ny fanahy, ny biby sasatsasany. Mieritreritra koa tsika hoe ny zavaboary, ny zava-maniry toy ny kily na ny adabo de mety itoeran'ny fanahy. Ny voay de mety itoeran'ny fanahy, ny biby mety itoeran'ny fanahy, totemisme, zava-maniry mety itoeran'ny fanahy, zava-manan'aina hafa animisme, zany de fomba fivavahana avokoa. Malagasy dia sady animiste no totemiste, zany hoe mino fa mety itoeran'ny fanahy ny zavaboary. Hany ka ndraindray tsika azo ny fiakam-panahy koa manao hoe ny fanamasina koa ve zany mety mitoetra amin'ny zavaboary, mety mitoetra amina zavatra, valiny de zao tsia. Eketsika fa mety ho masina ny zavatra anankiray satria ampiasaina amin'Andriamanitra, na latabatra io na fitafiny io na zava-maneno io, ataontsika hoe masina zany. Masina zany tsy hoe satria itoeran'ny fanamasina, fa masina zany satria natokana ho an'ny Andriamanitra. Masina satria natokana ho amin'ny fanompon'Andriamanitra, zay fotsiny ihany. De hajaina, fa tsy hoe masina itoeran'ny fanamasina tahaka ny olona tsy akory. No zany de zao, ndraindray tsika malagasy mieritreritra fa ao anatin'ny toetantsika de ny hoe ny zavaboary de toeran'ny fanahy, ary ao anatin'izany ny fanamasina zay diso mihitsy. Fa izao kosa nefa riavako malala, ao anatin'ny zavaboary io de asian'Andriamanitra fahendrena mitondra azy. Misy fahendrena efa napetraka Andriamanitra ao anatin'ny zavaboary io. Io le ataon'ny mpaisiansa hoe loi. Misy loi na misy fahendrena zany hitondran'Andriamanitra n'zao zavatra rehetra zao. Tsy mandeha ho azy akory ny hoe ny fisian'ny rehefa ririnina ny andro de mitsoka ny rivotra mangatsika fa aty amin'ny tendro tany atsimo satria mitongilana kely ny tany de mangatsika ny aty amin'ny atsimo satria ny rivotra mitsoka avy aty atsimo no mahazo ny Madagasikara sy mahazo satria nitongilana kely ny tany. Fa rehefa tonga kosa amin'ny vanim-potoana fahavahatra, vanim-potoana ny tany na fahavahatra dia mitongilana kely ndray ny tany dia tsy lasa le rivotra mangatsika tony ndray mitsoka aty amintsika fa ny rivotra mafana avy any Sahara de miaraka amin'ny hamandona de avy ny orana sy ny sisa rehetra. Be de be ny lalàna hitantsika an'izany, manomboka mikely indrindra.
lalàna bitika indrindra minompoka any amin'ny atôma de misy lalàna metrahan'andriamanitra azy iny le fahendreny iny fahendreny iny dia hitondran'andriamanitra zao rehetra zany hoe misy efa fahendreny napetraka andriamanitra ato anatin'ity zao tontolo zao ty hoe ny vitsika de mihinana mamy na ny vitsika de ty zavatra ohatr' zao ny voalavo de ty zavatra ohatr' zao ny saka de manao an'izao sy ny sisa rehetra nasian'andriamanitra lalàna tahak'izany ao anatin'ny zavaboary io fa rehefa manota isika de sy mba atsika lay lalàna de mikorotana lay zavaboary lasa be loatra ny voalavo ny tanàna satria maloto isika be loatra ny vitsika satria sy mba atsika ny tontolo iainana tsy hita itsony ny biby ny moka tokony ny sahona tokony inana ny moka satria maina ny symbitsika ny tontolo iainana de mibetsaka ny moka misan-karazany sy mba lay lalàna dia satria nanota isika tsy mety manaraka ny didin'andriamanitra isika de sy mba atsika lay lalàna tsy hoe le fanahy masina kory ny ala atao amin'ilay zavaboary fa lay lalàna mihitsy napetraka andriamanitra no mpitehitsika de ravo zay lalàna zay ary rehefa ravo zay lalàna zay dia ravo lay tontolo iainana tsy otsony lay fahendren'andriamanitra re lay lalàna napetraka andriamanitra hitondro zany fa eto mpanao salama de manao hoe na inona nefa fandravatsika izany lalàn'andriamanitra zany de zao andriamanitra mamindra fo de miazona le asan'ny tanany amin'ny fahendreny mandrakariva izy an Jehova ny tantsa zay rehetra zao de andriamanitra ny miazona n'ity zavaboary ty fa raha nidindratsika olombelona de simba ao anatin'ny inim-bolana no ao anatin'ny roa taona ny fitaovam-piadiny ananan'ny olombelona nge mahapotika ny tany ao ataontsika hoe raha kely indrindra inenina na impito mahapotika ny tany raha totaliny ny fitaovam-piadiny sy ny zavatra nataon'ny olombelona de afaka hamotika ny tany raha kely indrindra inenina na impito zany hoe apoka ndre mandeha ny tany amin'ny fitaovam-piadina de rava tanteraka de manamboatra tany vaovao indray andriamanitra ohatra dia avy eo indray pitehantsika afaka mamotika ny tany impito raha kely indrindra ny fitaovam-piadina nanan'ny olombelona eto ambonin'ny tany raha angonina avokoa zany rehetra zany no zany de zao mpanimba zavatra ny olombelona fa saingy andriamanitra kosa mamindra fo izy nanao rehetra zao de miazona izy miazona izao zavatra rehetra zao izy mba hahatonga ny fiangonana mba hahatonga ny mpino mba hahatonga atsika afaka manome voninahitra azy an Jehova ny tany de andriamanitra no mitondro zao rehetra zao amin'ny fahendrena finoatsika zany ndiavako ary ny fahatelo de zao an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy an Jehova koa ny ponina sy izay rehetra eo aminy de zao ry afako malala tokony misaotra an'andriamanitra isika tokony misaotra an'andriamanitra isika raha ianao zao no mba manana zavatra tsara asa zavatra tsara ny aminao ananao heverinao ho tsara indrindra finday tsy maninona fiarakodia tsy maninona fitafiana fa iny zavatra tsara eny aminao iny de zao tsy azonao omena olona fotsiny am'izao iny ka hoe ity fa apetrako fa alaiko averenao aty amiko iny afaka roa volana afaka telo taona ampiasao de averenao aty amiko afaka 5 taona afaka 10 taona tsy anao an'izany ianao raha manao an'izany ianao de zao roa ny antony tianao le olona ametrahanao azy na sady itokisanao faharoa de zao azonao antoka fa tsy animba izy zay no antony anomezanao azy tianao izy ary matoky azy ianao fa tsy animba azy tsy animba lay zavatra nomenao na lay zavatra nampidraminao la zavatra nakininao taminy ndika zany de zao matoa andriamanitra nametraka atsika ny tany zay nanahirana azy tsara zay rehetra eo aminy matoa andriamanitra nametraka nanankina ny tany zay rehetra eo aminy amintsika olombelona de voalohany satria tianytsika ary faharoa satria matoky atsika izy de azon'andriamanitra antoka ve isika fa tsy animba tena nahazo antoka atsika andriamanitra matoa nankininy tamintsika zany alohan'ny dirany fahotana Genesis toko voalohany toko faharoa nankinin'andriamanitra tamintsika zany talohany nahampanota-tsika de matoky atsika zany andriamanitra ary zay no antony tokony isaorana an'andriamanitra riavako satria le zavatra tsara nanahirana an'andriamanitra no nankininy tamintsika olombelona mendrim-pitokizana ve itsika de isika sy ny feoan'ny fehetrerentsika no miresaka amin'andriamanitra hoe tompo tsy nahatoky zay fa nosobanay ny tontolo iainana nosobanay ny zavaboary nosobanay ny asan'ny tananao riavako malala eto zany andriamanitra nanao ny tany zay rehetra eo aminy sy ny mponinao aminy de nankininy tamintsika olombelona zany satria tia atsika izy de tokony isotra an'andriamanitra tsika riavako
tokony isotra an'andriamanitra noho ny fitiavan'andriamanitra ka nanomezany antsika nanankinany tamintsika ny asan'ny tanana zay ho ny genesis toko voalohany hoe hitan'andriamanitra fa tsara zany zavatra tsara nankinnyandriamanitra tamintsika de tokony homendrika izany toetra izany isika ry havako fa hoy ny mpanao salama manao hoe io zavatra nataon'andriamanitra rehetra io de nataony tambon'ny ranomasina tambon'ny rano no nampitoerany azy zany hoe ny ataontsika hoe ny fomba fijerin'ny ny olombelona ny tany tam'izany fotoana zany dia io ny raha fisaka moa ny tany zany tam'izany fotoana zany mbola tsy nieritreritra mihitsy ny olombelona hoe boribory ny tany fa nieritriretiny hoe fisaka dia nieritriretiny hoe ny tany dia mitsingevana eo ambonin'io io ranomasina io de zay mahatonga azy ny tany manoteny manao hoe tambon'ny rano nambolelana azy fa ny dikan'lay teny de zao manao hoe tambon'ny rano nanaovana zany rehetra zany na tambon'ny ranomasina no nampitoerany azy de zao rehefa ko malala midika zany de zao misy loza amy tatao mandrakariva manodidina azy misy loza voajanahary mandrakariva mety manodidina azy misy zavatsarotra mandrakariva mety manodidina ny tany zay rehetra eo aminy eo ambonin'ny ranomasina izy manonja ny ranomasina tsy maro toerana ny ranomasina de zao lay asan'andriamanitra de zao rehefa ko malala misy zavatra maro samihafa mety ho manimba azy misy loza voajanahary misy zavatsarotra ary tokony fantaritsika zany rehefa ko malala fa ao anatin'ny lalàna amy feny zavaboary de zao mety pitranga ny zavatsarotra lalovana Jesosy teny amy tafio-drivotra fa nanonja ny ranomasina satria misy lalàna ny zavaboary napetraka Andriamanitra no zany de tiany mpanao salamy tsika atakatra fa ity tany itoerantsika ity de mety ho lalovana rivotra orana tafiotra mety pitranga zany fa inona ny toe-tsaina ary raha ohatra ka nampitoerin'andriamanitra eto am'ty asan'ny tanany ty isika ka navelany nanjaka teto ary mety misy loja voajanahary mety lalan-javaboary mety mitranga de inona ny toe-tsaina roa raha ity salamo ity ny voalohany de izao kristianina sy mpino madio tanana sy mahitsy zany hoe mandritra ny fiainantsika amin'ny andininy fa efatra zany hoe zany olona napetrak'andriamanitra hitantana ny zavaboary zany olona nankinan'andriamanitra hitondra ny zavaboary sy ny asan'ny tanana zany de olona tokony mahitsy marina tsy tia kolokolo madio fo am'zany ny toe-tsaina tokony hitantanantsika ny zavaboarin'andriamanitra fa tsy amin'ny hoe lainga na minina mitaka ho iny salamy faefatra tovetrabrapolo ndiny faefatra ny fialan'ny olona am'zany toe-tsaina mahitsy sy toe-tsaina marina eo anatren'andriamanitra zany no mahatonga ny zavaboarin'andriamanitra ikorotana sy manimba ny fiainan'ny olona rehefa nanota ikaina namon'ny rahalahany tsy nadio tanana intsony zany de hoy ny tompo tamy manao hoe nitaraina ny tany ny rano latsaka nataonao de io zany de aniritsilo ny tany ary dia ho tsempoka ianao hiasa mafy ianao satria anohitra anao ny tany hamolaka ianao fa hanohitra anao ny tany satria nanota rehavako malala ho tsika manao hoe tianao ny atonga lay tany sy zay rehetra eo aminy hitondra fitahina ho anao andiny fa dimy andray fitahina avy amin' Jehova ary fahamarina avy amin'Andriamanitra ny famonjena ty tsika ve hoe ahoana no ampavokatra ny tany ahoana no atonga ity tany ty tsy ho tsilo fa ho fitahina de zao mandehana ny fahamarinana aoka ho mahitsy fo aoka ho madio am-po aoka anana tanana marina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny faharoa revako malala izay toe-poko tokony ho ananantsika zay asehony ity salamy ty ihany de izao olona mitady ny tavan'Andriamanitra olona mitady ny tavan'Andriamanitra matetika tsika rehefa mitantana ny tany de tsy mametra-panontaniana amin'Andriamanitra dikany hoe mitady ny tavan'Andriamanitra de mitehamantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa itsika rehefa mitondra ny tany sy zay rehetra eo aminy de ny siansa ihany no metrahantsika fanontaniana zay zava-dehibe fa tsy zay tsy ny siansa ny tompon'izao rehetra zao fa fitaovana ny siansa fa an'Andriamanitra no zany de zao tokony fataritsika ny sitrapon'Andriamanitra ny am'izay planin'Andriamanitra na mitahary iny zao rehetra zao
fa itsika tsy mitady ny tavan'andriamanitra eo ampitantanana eo ampitantanana ilay tanjy zay rehetra eo aminy eo ampifandraisana amin'ny olombelona samy olombelona de zao tsy mitady ny tavan'andriamanitra isika fa ny saitsika zay efa simba ny fahotana, ny fotsika zay efa maloto ny fahotana, ny fanahintsika zay efa simba ny fahotana no hitantanantsika lay zavaboarin'andriamanitra. Tsy mitady ny tavan'andriamanitra isika de miverina indray le ohatra tery alomana hoe de maniry tsilo ho an'ny olombelona ny tany dia tsy gaga isika raha toa ka miamaina ny tany sy rehetra eo aminy. De mitenitsika manao hoe ka changement climatique voajanahary eky zany rehetra zany eny tokoa voajanahary satria misy lalàna napetrak'andriamanitra ao anatin'ny univers fa zao voajanahary fa eo ny fahotantsika olombelona manafaingana any zany, voajanahary fa ny fahotantsika dia manimba koa le zavatra lay planin'andriamanitra araka ny volazantsika teny aloha de maniry tsilo any ka maina ny tany, tsy mahavokatra ny tany, mitaraina ny olombelona, mikikika ny zava-mananaina rehetra. Hoy Paoly amin'ny Romanina toko valo hoe misento ny zavaboarin'andriamanitra. Le avako malala efa nomeny ny tompontsika zany ny vahaolana apetrany fa izao anazy zao rehetra zao tsy an'lay ratsy tsy manana inona na inona am'ty tany ty lay ratsy, tsisy fanahy manana fahefana am'ty tany ty zay rehetra eo aminy mandainga daholo ny fanahy miteny iry anina ery misy lolo ery misy zao tsy an'andriamanitra daholo ny tany zay rehetra eo aminy ny mponina izy ny nahary azy mpisantoka zay miteny hoe anazy ny kilina anazy ny rendrano na anazy ny vato tsia an'andriamanitra daholo zany tsy manana na inona na inona eto lay ratsy fa Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra. De io zavatra noharian'Andriamanitra io anao io mitondra fitahina ho anao io mahasoa anao io tany zay rehetra eo amin'io raharahanao reto zavatra anakoro reto ny salama mba madio fo mba mandehany amin'ny fahitsina. Faharoa de zao mitadiavan'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpaminany manao hoe ry olombelona no efa naseho anao zay tsara de zao ihany mandehana amin'ny fahamarinana. Efa naseho anao zay marina de mandehana amin'ny fahamarinana, ny manao ny marina, ny tia famindrampo ary ny manaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa efa nasehonao anay ny fahatsaranao, nomenao anay ny tany ho tantaninay zahay olombelona ary nampiarahinao taminay ny tao anatin'ny zavaboarinao sy taminay ny fahendrenao. Mpanimba zavatra nefa zay rehefa niditra ny fahotana miafina taminay na dia ny lalàny zavaboary aza, miafina taminay ny sitraponao, nisy sitrapon'ny ota no mibaiko anay de ravahanay ny asan'ny tananao sy mba hanay ny fiainan'ny olombelona mitovy endrika aminay sy mitovy endrika aminao Andriamanitra. Tompo am'izao faharavan'ny tontolo iainana miazakazaka izao de ndreto zahay mifona fa tsy mpitantana endry anao zao rehetra zao nefa foinao honenanay de misaotra anao zahay fa mahatoky anay ianao de mifona aminao kosa zay tompo raha toka tsy hainay ny mitantana ny rahalanay ny olombelona tahaka anay etraketrahanay tsy hajainay mamelahany elokera tsy hainay mitantana ny zavaboary. Tompo indreto azy zahay ampaherezo diovy ny fonay ataovy mahita ny tavanao zahay omeo fahendreny zahay mba ho mahatoky amin'ny fitantananay ny tany zay rehetra eo aminy. Jereo nisa tokantrano tsirairay avy Andriamanitra, jereo mba ahikolo zay mety ho tandrify azy na ny zavaboary na ny fiainan'ny olombelona na ny tany zay rehetra mety honenany tsirairay de aoka ahatsiary fa fanomezanao reny mbola mpamoahanao ary nataoko hitondra fitahina ho anay. Tompo avao zy isan'andro ny fanoloran-tenanay no ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.